Zay no makasika ny toetrandro trano miisa 7 no kilany afo tetsy amin'ny 17 hektara ny zomahalina teo saika tsy avitra avokoa ny entana tao anatin'ireo trano ireo tsy nisy ny enana fohy tao anatin'ny telo izay ity ary avy hatrany moa dia nitondra ny voatsirambony tanana ny gouvernemanta izay nitariny prime ministre lehibe ny gouvernemanta solonandrasana Mahafalo Olivier nanao ny fanampiana sy ny voikava mahatratra ao anatin'ny loza tahaka izao. Tanoany amin'ny fitora ariva tanoany no niseho ny voina teto amin'ny vokotany 67 hektara trano misy 17 no may ka trano azo ny 110 amin'ireo ary trano biriky kosa ny 8 na dia betsaka aza ny trano may dia tsy nisy kosa ny ainana foina ny olona naratra ny entana no saika maikila firehatra avokoa ny eny Akotitra 6 no tavela. Le afo aloha zany ty toerana misy tsiaty ny viny le afo raha ny filazana itasy ty toerana misy tsiaty trano azo izy ty eo ny paritaka satria trano azo daholo le manodidina ko vokatray firetan'izay zany a 9 ny trano may ka 9 amin'ireo trano hazo zay kila firery hitantsika zao ny 5 zany a trano biriky fa leo trano biriky io zay dia araka ny hita maso may daolona varavarana mitritra ny rindrina mikipaka ny tafitrano zay no mahatonga azy 9 valy zany trano azo 110 le trano biriky dia isorana ny manam-pahefana sy ny tompon'andraikitra samy hafa na ny commissariat de police eto arrondissement indrindra chauffeur pompier fa tamin'ny valo sasany teo dia voafiny hafa isoran'Andriamanitra fa tsisy ny naratra dia mazava azy tsisy enana fo. Maneho ny alahelo ny zareo ny aram-boina nisy tamin'izy ireo ny aram-boina may volatra amin'ny 10 tapitrisa ariary nandritry ny aitrano. Izany naika hoe anavitra naika hoe anavitra dia efa lela nafy be tamin'ny lalana iny dia tsy afaka niditra intsony satria lela nafy be dia tsy afaka niditra intsony satria efa mibofaka be le afo dia zany tsy nafana niditra intsony efa tena may le izy zay vao afaka hoe efa nijanona zany le afo zay vao afaka niditra may daholo tsisy niangana intsony télé commode rehetrarehetra vola rehetrarehetra nijanona tata tsisy afaka mibondona intsony tonga dia may tena nijaly zay ny hoe miainana tetoile tamin'ny maitsano satria tsisy tany nanjina zany zay fa tena tokotany tena tao atokotany no afo ndrehatsa voaloha ary avany nisy amin'ireo ny lelanafo dia tonga dia nanakona natao le vato dia torana zany netin'le mpiala nipetraka na teto mivoaka tanin'arabe zay ny tsy nahavoakako ny entana. Afampatika avao iran'le afo rehefa mety entana rehetrarehetra zany may daholo hatramin'ny sotro aza tsisy raisy. Manoloana ny voina dia tonga nanomesy fanampiana ho an'ireo ny aram-boina ny mpikamana ao amin'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny prime ministre Mahafalo Solonandrasana Olivier ny fanomezana vary fanitso fitaovam-pianarana ary kojakoja samihafa tamin'izany. Fitondram-panjakana zany dia mitondra zavatra kely voatsirambin'ny tanana zany mba analana fahasahiranana nareo ary tsy izao ny tanjony fa izay amin'ny maha-malagasy atsika ty aloha no atolotra fa ny tena tanjona zany ny mba ahafahana manarina aingany fiainanareo zany ohatra ny taloha indray ahafahanareo manao ny asanareo mahazatra antom-pivelomanareo zany. Hatreo dia mbola samy niverina amin'ny trano may sy ireo ny aram-boina satria ny ankamaroan'izy ireo dia tsy manana toerana ho alisy.